Anisan'ireo nanome voninahitra ny fanamariana ny fetin'ny Maroka omaly ny filohan'ny fivim-pama sady filota jenerali ny Goanomady. Raha ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa marokana no resahiny dia efa misy ny fifandraisan'ny Goanomady amin'ny OCP raha ny nambarany. Claudia Rasolson atrany. Faraza manokana aloha dia efa misy miaraka amin'ny OCP Société Goanomady. Efa nisy fiara-miasa tamin'anoka tamin'ny taona lasa dia mbola misy fifandraisana fotsiny, mbola manao essai zay, izany hoe misy mpanao zezika chimique zareo dia toetrany hoe te bio koa zany zareo zany zao dia mampiasa le dia efa nisy échantillon zezika Goanomady alefa nentany Maroc dia anaova zareo test. Zay zany angamba hoe tena fiara-miasa direct. Ankoatran'izay angamba efa nisy koa zany misy fihaonana nataonay niaraka tamin'ny Marokana koa tamin'ny taona lasa zay nisy forum dia tany izahay en tant que fivim-pama ny invité ny GM satria GM zany karakara le forum économique. Ia zany tena tiako amin'ny zavatra zay matetika manko mifa le forum économique dia manana stand anao tonga tsara zany hoe tokony to ny fifandraisana na hoe matetika zany tena tsara no tena tianay satria fatantsika eto Madagasikara ety manana zany tsisy le hoe andehanana any Maroc sarotra be fa zay foana nangatako amin'izareo hoe inona daholo secteur d'activité tianareo dia mba tianay amin'izay fotoana izay nareo misy tonga eto Madagasikara dia mba alefanareo zay inona daholo projet afaka iarahana fa sarotra be ho an'orinasa malagasy no makany